Manakory abytsika vahoaka malagasy tonga eto Sabotsynamena dia faly miarahaba atsika rehetra. Eto Sabotsynamena moa zany dia misy ny fampisehoanay sy fanamparianay ny haitao rehetra izay misy ka misy sationany roa reto aseho antsika mianakavy. Momba ny resaka zezika biolojika moa zany dia ny atao hoe zezika biolojika dia azo avy amin'ny akora voajanahary izay misy sy azo angoniny ety an-toerana. Izay no atao hoe zezika biolojika. Ka amin'ny akapobeany zany le zezika biolojika dia sahala amin'izao hoe misy ravikazo angonina sahala amin'izao dia misy karazany roa moa zany ny fomba fanamboarana ny zezika biolojika. Ao ny zezika biolojika ventina dia ao ihany koa ny zezika biolojika ranony. Ka ny lazaina voalohany angamba dia ny momba n'ilay zezika biolojika ranony izay efa hita misy eto moa hoe inona avy ny fomba anaovana azy amin'ny fomba ahoana moa ny tokony entiny manatanteraka n'izany fanamboarana ny zezika biolojika ranony zany. Dia ny voalohany amin'ny fitaovana ilaina amin'izany aloha zany dia ny fanamboarana an'ilay tranona ranon-jezika sahala amin'izao. Dia angamba no sokafantsika kely izy ity manahoana moa zany tranona ranon-jezika zany. Dia ohatrohatr'izao zany le tranon'ilay ranon-jezika. Izao ilay izy. Zany hoe izy ity zany natao tamin'ny biriky tanimanga izy ity. Dia avy eo nalorina simenitra sy nasiana sekalita zany mba tsy hahafahan'ilay rano mitsika amin'ny tany. Dia izay zany aloha ty tranona ranon-jezika tikatra. Dia ny habean'izy ity zao 2 metatra ny lavany dia 1 metatra ny sakany. Zany hoe mahazaka rano any amin'ny 550 litatra any izy. 550 litatra zany ny rano zakany. Dia izay rano 550 litatra zay raha ataotsika amina metra kiba zany dia eo amin'ny 2 metatra kiba sy sasany eo. Zay zany ny rano tafiditra ao anatin'ny tikatra vata kely na tranon-dranon-jezika tikatra. Dia ny fomba hoenty manatanteraka azy indray zany, izy ity moa zany dia mahalany ravikazo eo amin'ny 50 sy 200 kilao eo ny ravikazo laniny. Izay ravikazo zay zany rehefa mety ravina mety lo dia azo alefa ao anatiny ao daholo. Ankoatra ny ravina sapin sy ny ravi-kininina ihany zany tsy azo ampiasaina satria ireny moa zany mateza voalo. Fa ny ravina rehetra rehefa mety lo zany ny ravikazo dia azo alefa ao anatiny ao daholo. Dia izay ravikazo zay zany angonina eto amin'ny tontolo misy amin'ny tena zany zay le hoe fitaovana misy ety amin'ny tena ihany no ety manatanteraka an'le zezika biolojika ranony sahala amin'izao. Dia ity ato anatiny ato ity zao efa nahatratra 320 andro zao no nandefasana azy tao. Zany hoe efa azo ampiasaina izy io zao. Zany hoe efa nampiasaina mihitsy moa zany fa tsy hoe azo ampiasaina. Zao vao ampiasaina efa nampiasaina mihitsy zany izy io. Ka raha ohatra ka hoe ho ataotsika ny fomba hoentina manatanteraka ny hoe inona avy moa zany ny fitaovana ampiasaina, inona avy le ravikazo ampiasaina, manahoana ny fomba hoentina mandefa an'le ravikazo ao anatiny ao dia ho alefatsika le ravikazo hoe reto ny ravikazo zany dia alefatsika ao anatiny. Ka toy izao zany ny fandefasana an'le ravikazo ao anatiny ao. Maka an'le ravikazo tsika zany ohatrany hoe tikatra zany zao le laoka andrahoana dia alefa ao anatiny ao zany le ravikazo. Ohatr'izao zany le izy alefatsika ao anatiny ao le ravikazo. Alefatsika ao anatiny ao ny ravikazo. Rehefa ravina maitso rehetra zany dia efa mety zany tena marihana fa dia tena ilain'le composta liquide le izy na zezika ranony ara-biolojika zany dia tena ilain'le zezika ranony biolojika mihitsy zany ny hita rehetra.
kapakapaina madinika sahala am'izay zany ny fomba mety nanaovana an'izay taretra rehefa alefa ao anatiny ao. Marihana zany fa ny taretra sy ny ravi-maitso zany dia mitotaly eo amin'izay 500 sy 200 kilao zay ny lanin'ny tranona ranonjezika sahala am'izao. Dia izay ny lanjan'ny zay zany ny lanjan'le akora alefantsika ao anatiny. Sahala am'izay zany ny anaovantsika ny taretra. Dia mampiasa ihany koa tsika vatan'akondro. Sirika biolojika rano dia mila ihany koa tainombo sahala am'izao. Sitsika an'ilay tainombo indray izy. Ny tainombo alefa ao anatiny zany ny tainombo alefa ao anatiny zany amin'ilay ravina 250 kg dia mandefa tainombo tsika 570 kg ao anatiny io. Raraka ny tainombo dia alefa ny rano, mandefa rano tsika zany ao anatiny io. Zay tonga ao anatin'le vilany be fandrahoana zany zao le zavatra rehetrarehetra. Afaka herinandro zany dia arona, avadika na lapelina na angady zany dia efa mety anafangarona anazy fa arona zany io afangaro zany reo akora rehetra nampiasain'ireo afangaro. Afaka 220 andro ipetrahany ato anatin'ity lavaka tikatra dia fienoana rano tanteraka amin'izay ity le bassin ity zany, ity le tranona ranonjezika ity, fienoana rano hatrany amin'ny molony mihitsy io zany rehefa tonga ny 220 andro. Dia efa manomboka afaka mampiasa anazy ny tena zany hoentina mandeha makeny an-tsaha. Ka rehefa tonga ny fotoana ampiasana anazy zany dia le rano alaitsika ato anatiny ato. Raha maka 5 litatra ato tsika dia maka rano madio ihany koa 5 litatra dia afangaro zany le rano avy ato sy le rano madio 5 litatra. Dia iny zany no afafontsika amin'ny fambolena izay ataontsika. Ka ny legioma moa zany ny voankazo ireo dia tena mankafy azy mihitsy, tena mankafy azy zany ny legioma sy ny voankazo. Ka dia sahala amin'izay zany no fomba hita manatanteraka n'ilay fanamboarana ny zezika biolojika rano. Ny tsotra fa mila fandavan-tena zany satria ny fanangonana an'ilay ravina io zany ny tena zava-dehibe aminazy, dia ny fanangonana an'ilay ravina. Ka ny amin'izao fotoana moa efa vitsivitsy ihany ny ravina hitantsika fa mampirisika ny olona zany hoe hiaro ny tontolo iainana ny fanaovana ny zezika biolojika. Ray zay fa roa manarakaraka an'izay mampirisika ny olona ihany koa amboly satria betsaka zany ny zavatra azo asolo tanteraka n'ity ravina tikatra ohatran'ireny piretra reny. Rehefa makaria tsara izy atsika dia mahita azy hoe atao amin'ny sisim-boly ao izy tsy mibahana tamin'boly nefa afahany maka an'le ravina zany hikojakojana an'le ranonjezika sahala am'izao. Ka ohatrohatran'izay zany no fomba hoenty manatanteraka n'le zezika biolojika ranony. Rehefa vita ao anatiny ao daholo zany ny akora rehetra dia saromana plastika sahala am'izao amin'izay le tranona ranonjezika, saromana an'le lamba plastika zao. Saromana ny antony hanaromana anazy amin'io zany dia mba tsy ho tratran'ny masoandro le zezika, satria zany le azote avy amin'le ravikazo ny tena tehirizina ao anatin'ity lavaka tikatra izay mahalonaka an'le tany volen'ny tena zany dia le azote ao anatin'le ravikazo mihitsy tsy tiana ho tratran'ny ainandro
dia zay nanasaromana azy a somary saromana lamba plastika ohatra amin'izao izy na zay mitovitovy amin'izao zany dia efa mety zavatra tsotra zany fa tsy dia tena hoe ilana fahasairanana be loatra no manao an'ilay izy nefa dia tena mahomby tanteraka zany. Izay angamba no azo ambara momba ny zezika ranony ara-biôlôjika fa dia tena azahoana tombony betsabetsaka tokoa izy ity satria ny olona moa zany dia matetika hoe mampiasa urée fa izy ity zany a rehefa mampiasa an'ity ianao amin'ny fambolena dia ny urée zany aloha dia tena tsy ilaina intsony mihitsy zany urée zany fa dia tena voasolony io tanteraka ny urée. Ny fanafody ihany koa zany na ny bibikely manimba ny voly dia malefaka fihinana ny bibikely manimba ny voly amin'ilay ranotaretra sy ny fangaro ao anatiny dia malefaka zany ny finanan'ny bibikely an'ilay fambolena ataon'ny tena ary raha mihinana raha ny bibikely amin'izany dia mora zany ny misoroka an'ilay finanan'ilay bibikely ny fambolena ataon'ny tena satria tsy dia mampiasa an'ireny fanafody ara-tsimika ireny be loatra zany ny tena fa dia zara raha ohatra ka hoe rehefa tena tsy resy tosika ny biby dia zay vao mampiasa an'ireny zany raha toka tokony ampiasaina fa rehefa tsy tokony ampiasaina moa dia io mahasolo fanafody io sady mahasolo urée zany io ranonjezika biôlôjika io. Iny zany le rano masaka io. Le ranonjezika zany tsika masaka le izy afaka raiky amby 20 andro afaka raiky amby 20 andro nandrahoana azy tatsy dia masaka izy dia rehefa ampiasa anazy indray zany tsika dia arak'ilay voalaza teo moa hoe raha 10 litatra ny ampiasaintsika dia tapohana rano 10 litatra zany hoe 10 litatra zany ny rano ampiasaina amin'izay dia tatavanina izy raha mampiasa paopy tsika zany ka na sobika ohatran'izao azy dia efa mety hitatavanana anazy alefantsika le rano eo ambonin'le sobika. Tsika fa reto tavely reto daholo zany zao le faikany reto zao le faikany reto fa le ranony kosa zany dia ity le ranony dia ity le ranony tikatra zany ity no entintsika mandeha makany an-tsaha dia ao moa no mampiasa rehefa tsy manana an'le pompe dia mampiasa borosy zay vita amin'ny orona fakofako ireny zany no fatotra ohatra ny kofafa ireny dia efa afaka mafazana anazy sahala amin'izao eny an-tsaha. Raha ohatra moa zany ka manana an'le pompe ny tena dia alefa ao anatin'le pulviny izy dia iny ny itifirana anazy amin'ny fambolena eny an-tsaha. Le fomba handrarahana an'le ranon'le zezika biôlôjika izay nalaintsika tariny dia pompiana sahala amin'izao amin'ny pompe moa izy zay ohatr'izay zany no fomba fandraraka azy ity. Ohatra n'le mandraraka fanafody ataon'ny vazaha reny ihany zany ny andrarahantsika azy. Mamofona izy zany mamofona tsara masisy tsara angamba izy zany. Zay le fanafody indray zany. Dia tena ilaina mihitsy ny zezim-pahatra sahala amin'izao zany hoe raha toa ka tsy manana omby ohatr'izao zany dia tsy maintsy mba mividy zezim-pahatra kely fa ny zezim-pahatra zany no tena ilaina zany ny zezim-pahatra na zezika biôlôjika ranony io na zezika biôlôjika vetiny dia tena ilaina zany ny zezim-pahatra. Ka ity zezim-pahatra ity ihany no ahodina ho zezika ara-biôlôjika satria moa zany ny ato efa voahodin'ny omby ilay izy na dia mihinana vilo maitso aza ny omby zany dia efa voahodin'ny omby ilay izy ato fa ny tena ilavana an'ilay ravo-maitso zany le azoto avoaka an'ilay ravo-maitso amin'ny manatiora azy mihitsy. Arak'ilay voalazako tamin'ny fanombohana ny zezika biôlôjika ranony teo moa dia hoe misy karazany roa ny zezika biôlôjika dia ao ny zezika biôlôjika ranony izay nataontsika tamboalohany teo fomba ento manamboatra azy dia ao ihany koa ny zezika biôlôjika vetiny
dia izay ho ataontsika eto ka ny zavatra ilaina moa zany mba hita manatanteraka an'le zezika biôlôjika vetiny dia mba ilaina zany mba manao tantaro na trano ohatran'izao zany ny tena tantaro moa zany filazan'izao amin'ny teny mahamalagasy atsika dia mba manao angara kely ohatran'izao zany mba ahafahana manao an'le zezika biôlôjika vetiny dia le angara sahala amin'izao zany tsy maintsy tafona le izy mba asiana aron'ilay ainandro satria ny ainandro zany dia tsy tiana hivatana mihitsy amin'ny zezika izay amboariny tena dia tsy mety ny ainandro raha toka tonga dia mivantana amin'le zezika zany. Misy moa ny olona milaza hoe raha ohatra ka mamoaka zezi-pahatra zao dia ahoana ny fomba entina manamasaka azy dia hoe andao ahay eo tokotany mba azahoany hafanana fa diso be zay satria very zany le tanjaka ananan'le zezika amin'izy le ahay eo tokotany eo iny fa ny zezi-pahatra io zany no mahatsara azy vao mivoaka vao amin'ny omby avao dia tonga dia atoby zay no mahatsara ny zezi-pahatra fa tsy aha ohatran'ny aparitakeraky ny tokotany ohatran'ireny zany fa manjary very ny hery ananan'ilay zezika ka ny fomba hoentina manamboatra n'ilay zezika biôlôjika vetiny zany dia ireto avy zany no fitaovana ilaina sy ny matera ampiasaina na ny kasinga hoety manamboatra n'ilay zezika biôlôjika vetiny. Voalohany aloha zany dia mila fako maintsika dia ohatr'izao zany zao le fako maina zao hitantsika zao faharoa manarakaraka an'izay mila ravina maitso tsika dia efa eo ihany koa zany ny ravina maitso ilaina foana zany ny ravo maitso eo amin'le zezika ara-biôlôjika. Fahatelo manarakaraka an'izay dia mila tanimena zany tsika efa atao vonona eo ihany koa zany ny tanimena dia fahaefatra manaraka an'izay moa zany dia le zezi-pahatra reo zany kasinga ilaina hoety manamboatra n'ilay zezika biôlôjika vetiny. Hiditra amin'ny fomba hoety manamboatra n'ilay zezika angambany isika dia ahoana moa zany ny teknika hoety manamboatra n'izay zezika biôlôjika vetiny zay dia maka an'le mololo tsika zany na le fako maina aitsika le mololo na le fako maina dia velarintsika le fako mololo le fako maina zany aitsika izy io dia velarintsika somary tsakitsahana kely salambe izy mba hifatratra somary itsahana ohatr'izay zany izy mba hifatratra tsara dia io fako maina io zany raha ataontsika eo amin'ny 10 cm eo ny avony dia tena tsara be 10 cm eo ny avony ny avony fako maina afatratra tsara ny fako maina somary itsakitsahana kely sahala amin'izay izy afatratra tsara izy zay dia avy tsika maka rano maina dia lemana kely le fako lemana kely sahala amin'izay zany le fako rehefa volena le fako dia maka an'le ravo maitso tsika maka an'le ravo maitso tsika zany zao tsy mampaninina mihitsy ny rehefa mety ravo maitso fa ireto ravo maitso reto zany zao dia dingadingana ravonambiaty zay zany reto ravo maitso ampiasaitsika reto marihana fa tsy mampaninina azy mihitsy reny taokeliny reny zany fa vao maika mahatsara azy raha nisin'le taokeliny fa le tahony ngeza be le tena vaventy be reny kosa zany tsy maintsy mbo asorony reny fa tsy lo vetivety manko le tahony ngeza be beribery koa dia dingadingana dia ravonambiaty zay zany reo ampiasaitsika ireo velarintsika eo ambonin'le ravo maitso le ravo maina le ravo maitso zany velarintsika eo ambonin'le fako maina iny ny avon'le fako maina zao teo nataontsika 10 cm dia ny avon'le fako le ravo maitso ihany koa zany ataontsika 10 cm ihany koa ny avony zany hoe afatratra tsara zany afatratra tsara le ravona maitso iny sahala amin'izay zany zao fametrahana an'le ravo maitso
rehefa mipetraka eo ambonin'le ravina maina zany ny ravina maitso de hitatsika fa misy asina kasinga anankiroa zany zao eo de ny asony voalohany le maina, ny asony faharoa ty le maitso tikatra. De rehefa mipetraka eo zany io ravina maitso de maka an'le tany mena am'izay tsika, maka an'le tany mena. Atao inona moa ty tany mena ty? Ty tany mena ty zany ny amoronana kankana ao anatiny ao, amoronana kankana zany ty tany mena lefy tikatra, satria miforona ho azy ao anatin'ny tikatra zezika ataontsika ty zany ny kankana rehefa mipetraka ao ty tany mena tikatra. Rehefa mipetraka ohatran'io zany le tany mena de alaitsika indray le zezipahatra, le zezipahatra zay nananantsika tary iny zany hoentintsika makaty iny de ataontsika eo amboniny, ataontsika eo amboniny eo. Lasa manana asiny kasinga nampiasaina ho telo tsika am'izao, lasa ny asiny telo zany le kasinga nampiasaitsika. De ny zezika fahatra, ny ravi-maitso ary ny fako maina miaraka amin'ny tany mena io le tany mena zao efa ao anatiny ao. Zay le mikasinga efatra ampiasaitsika ao anatiny. Ohatr'izay zany fametrahana an'le zezipahatra eo ambonin'le fako maitso, ambonin'le ravi-maitso zany. Rehefa tafapetraka le zezipahatra iny de lematsika rano iray, lematsika rano iray zany le zezipahatra, lemana de miara lenao izy rehetra. Le zezipahatra efa mando de mbola ny lematsika de lasa mavesatra manindry an'le, manindry tsara an'le ravi-maitso sy le tany mena. Le zezika ara-biolojika avetiny ary arakaraky ny ravi-maitso sy ny fako maina ampiasaitsika zany no azahoantsika zezika betsaka. Ka ny fako maina ray sarety sy ny ravi-maitso roa sarety miaraka amin'ny zezipahatra ray sarety de azahoantsika zezika, zezika masaka io azotsika ampiasaina telo sarety zany. Miasa ny zezikitsika am'izay telo sarety no azotsika avy amin'ny fako maina ray sarety, ravi-maitso roa sarety, zezipahatra ray sarety de afangarotsika izy rehetra. Ny tany mena moa zany de zay azotsika ampiasaina amin'ny tany mena ao de ataontsika mirakotra matevina eo ambonin'le ravi-maitso isaky ny mandeha zany ny ravi-maitso de tsindriana tany mena, isaky ny mandeha ny ravi-maitso de tsindriana tany mena, zay vao mandeha ny zezipahatra. De toy izay foana zany no entina manao ny fampitomboana ny ananana betsaka an'ilay zezika biolojika vetina. Ka sahalala am'izay zany no fomba hoentina manamboatra n'le zezika biolojika. Rehefa vita sahala am'izao izy de mba ahafantarana ny hafanan'ny zezika de asina tsatokazo zany atao ampovoany. Sahala am'izao zany io tsatokazo io rehefa mipetraka ao ampovoany. Ka rehefa avo be zao ny zezika ataontsika de iny sisa zany mety hipotra amin'io tsatokazo io. De rehefa tonga ny tapa-bolana nametrahana an'io zezika io ao de angaitsika sahala am'izay tikatra hazo ty de tsapaina amin'ny tanana ohatran'izao fa mamay, tena mamay be mihitsy zany io zezika io. De am'izay fotoana afaka tapa-bolana zay avadika satria misy faritra tsy asiana zezika sahala am'izao, zaraina roa zany ny trano zezika sahala am'izao. De inona asitsika iny zao faritra natao anomboana, de ny ato amin'ny malalaka ilany ato faritra natao amadiana an'le zezika. Zany hoe ity zezika ety zany rehefa afaka tapa-bolana sady afangarotsika tikatra no avadikitsika maketo. De rehefa tafavadika ato ny zezika afaka tapa-bolana de afaka 30 andro aorianany nanamboarantsika azy indray de avadikitsika makato indray le zezika nataontsika tato iny. Zany hoe mifindry indroa zany ny zezikitsika mandra-pahamasana, afaka 5-20 andro zany ty zezika tikatra de efa azo ampiasaina, masaka tsara ary mahasolo MPK. Tsy mila mampiasa MPK zany raha toa ka manana finiavana tsika tatsaha hoe mba hanao ny zezika biolojika ohatran'izao de tsy mila mampiasa MPK zany
fa dia tena mahasolo tanteraka ny MPK io noho ny habeazany sy ny habetsahan'ny azota ao anatin'ilay zezika namboarintsika satria ny ravo-maitso sy ny zezim-pahatra ny tena nataontsika fitaovana nampiasaina tao anatin'ilay izy fa ny ravo-maina moa zany dia entina nanalebiazana na nanabeazana n'ilay zezika fotsiny ihany ny ravo-maina fa ny tena materangeza be sy mavesatra ao anatiny zany dia ny zezim-pahatra sy ilay ravo-maitso nampiasaintsika tamin'ilay izy teo iny amarihana moa zany fa rehefa tonga io 30 andro dia ho hitantsika hoe rehefa mamadika ny zezika io any amin'ilay faha-30 andro tsika dia hitantsika hoe feno bibikely ao anatin'ny zezika io feno katsetitra zany ao anatin'ny ao anatin'io zezika io zay katsetitra mamelona ny tany reny katsetitra reny zany dia ireny zany ny tena ilaina nanamboarana an'ilay zezika fa le fampiasana an'ilay MPK mantsy manimba n'ilay tany volentsika ny MPK manamafy azy tsy mampateza ny ainanana ny tany zany ny fampiasana an'ilay zezika simika fa ny fampiasana ny zezika biolojika sahala amin'izao zany dia hita mihitsy hoe na ny tany volentsika aza melonaka mandrakarifa ary dia ny vokatra mitombo arakaraky ny habeazan'ny zezika ampiasaintsika zany sady tsy atahorana ihany koa ny mampiasa an'izy ity hoe diso fatra ve zany zezika ampiasaiko zany sa kely loatra ve zany zezika ampiasaiko zany fa arakaraky ny ananantsika azy betsaka no asahitsika mandraraka ny be dia be ihany koa eny an-tsaha eny dia arakaraky ny fandrarahantsika azy betsaka ihany koa zany ny azahoantsika tompony eo amin'ny vokatra izay ataontsika ka dia sahalala amin'izay zany no fomba entina manamboatra an'ilay zezika biolojika ventina ia rehefa avy ny masahantsika tary amin'ilay trano kely tary zany zao ilay zezika dia nitehirizina ato anatin'ity trano ity satria tsy tiana ho tratry ny andro mihitsy zany ilay zezika ampiasain'ny tena dia rehefa ohatra ka ato anatin'ity zany izy dia mitahiry hatrany an'ilay amandona dia atsika amin'izao fa tsy maina mihitsy zany ny zezika fa somary ohatry ny makafokafoka zay izy masaka tsara izy zany manao an'iny ny hafanany zany amin'izao tena mafana ny zezika mafana mihitsy ny zezika rehefa raraka eny an-tsaha fa saingy rehefa tsapain'ny tananao eto kosa izy tsy heninao tsony le hafanana be ohatran'le tarikatra fa rehefa ampiasaina eny an-tsaha zany ty zezika ity dia tsapany tany anirin'ny zavatra ataon'ny tena mihitsy hoe nizay fa manome hafanana le zezika ka tsika amin'ireny zao fa reny le somary bobongolo kely avoakan'le ravo-maitso reny izy reny le bobongolo avoakan'le ravo-maitso reny zao le bobongolo avoakan'le ravo-maitso rehefa ohatra ka masaka sahala amin'izao ny zezika dia mamoaka an'izao bobongolo zao le ravo-maitso zany zao mahatonga an'ireny sahalala amin'izay zany ny fahamasahan'izy ity ka izy ity zany zao zezika efa tokotokony efa masaka teo amin'ny 2 volana teo angamba efa mety nanakany an-tsana ampiasaina moa zany ny akamaroany efa zezika efa masaka efa elaela izy tikatra fa mba hitehirizana an'le hery sy tanjaky ny zezika zany dia tsara foana izy mba ao anaty trano tsy tratry ny masoandro zany no ametrahana an'le zezika masaka mamay mihitsy izy zao zany zao izy rehefa masaka zao mamay tsara ohatran'izay izy io heriny io zany tonga hatrany an-tsaha io fa tsy hoe eto ihany izy no mitondra n'izao heriny zao fa hatrany an-tsaha izy dia tsy malefaka mihitsy io heriny io efa nampiasana an'le zezika biolojika eto reny hitantsika reny zany zao ny zezika avy tary amin'ileny masahana tary dia aty an-tsaha aty izy no ambolena tisama anatsonga zao tony ao koa ny haricot-vert zany reo zao no fikarina amin'le zezika biolojika namboarintsika tary reny hitantsika amin'izao fa na isika aza mampiasa an'le zezika tsy mitsitsitsitsy fa afaka manara-po tsara zany amin'ny fampiasana azy ia zao zany faniriny zavatra volena aminy raha pitahaina zany zao ny fampiasana ny zezika simika sy ny fampiasana ny zezika biolojika dia tena hita mihitsy amin'ny fomba faniriny anana ray voalohany fomba ny biby amin'le anany tena zay ny faharoa
Ary ny fahatelo manarakaraka an'izay ny abetsahan'ny masokarena mivoaka amin'ny zezika simika dia tena hita mihitsy hoe miopapana fa ny zezika biolojika nefany dia tena azahoanao tombony. Tsy dia misy ny vola mivoaka fa dia ny tombony nefa zany dia betsaka ary ara-potoana ihany koa nefany ny fahavokaran'ny vokatra fa tsy hoe tara akory ilay vokatra nambolena tamin'ilay zezika biolojika raha ampoarina amin'ilay zezika simika tsisy fahatarany mihitsy fa dia tena ara-potoana tsara mihitsy zany ny fiakaran'ny vokatra. Hitantsika amin'izao zany zao ny fahasamihafan'ny fampiasana an'ilay zezika biolojika sy ny zezika simika. Hitantsika fa ny zezika simika zany zao dia tena misy faharatsiana ary be ny karazana aretina mahazo ny volo ataontsika amin'ny fampiasantsika an'ilay zezika simika. Ny zezika biolojika nefany dia hitantsika amin'izao ihany koa hoe mandimandina mihitsy ny ravinanana izay ampiasana an'ilay zezika biolojika ary tsy dia misy loatra ny biby mihinana azy, ny aretina ihany koa tsy dia misy loatra. Ka jerevintsika amin'izao sary aseho antsika izao ny fahasamihafana misy. Izay no talenta kely mba hananana masotsokona ka nkely hananana mahiratra veto sapotsina mena anetanana antsika rehetra nefa satria mahaso tokoa ny fampiasana ity zezika biolojika ity ko dia misaotra antsika eo ampanarahana sy eo ampandiniana izay tolotra kely mba nomenay dia misaotra antsika rehetra maharitra mijery ary mino izahay fa voalatsaka reo an-tsaina sy ho ampiasainareo izao mba tetikady hoentina izao anatsarana ny vokatra ananantsika ka hiteraka fampandrosoana mahomby ho an'ity tanindrazana iaraha-manana ity. Misaotra indrindra. Olonety nonona fahavaratra